Ary tamin'ny andro ny ahaza zanaka Jotama zanaka Ozia mpanjakany Jota no niakaran-drezina mpanjakany Siria sy Pelza zanaka Remalia mpanjakany Israely hanafika ny Jerosalema nefa tsy nahafaka azy izy. Ary tamin'izany andro izany dia niseho Mika mpaminany. Tonga izy ilaza ny ampodian'i Jehovah ny voninahitra Israely rehefa avy nampahoriana izy. Ary izao no tonga ny parana, ny tendrombohitra misy ny trano Jehovah dia orona eo an-tapon'ny tendrombohitra, ary asandratra ho avy moa ny avony, ary ny firenena hitanjozotra akany. Eny, maro ny jetilisa no hiainga ka hanao hoe andeha isika hiakatra ny tendrombohitra Jehovah ho any tranon'Andriamanitra Jakoba, fa ny firenena rehetra samy mandeha amin'ny anaran'Andriamaniny avy, fa isika kosa andeha amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitsika mandrakizay toria. Fa ianao ry Betlehema Efrata, izay kely tsy tokony harevo Joda akory, dia avy aho aminao no ivoany izay anankiray ho mpanapaka ho ahy ao amin'ny Israely. Hatro ny fahagolana no efa nivoany, dia hatr'izay. Ry mpanjaka, injao efa renao ny Siriana mitobo a Efraima, koa mitandrema aza tetera foana, aza matahotra ary aoka tsy ho ketraka ny fonao noho ny firetan'ny fahatezeran'ny fahavalonao dia i Rezina Sisiri ary Pelza zanaka Remalia. Mpanjako, efa nanao sainam-pidi-doza aminao sy resy Efraima ary zanaka Remalia, ka nampika ny Joda sanafika azy ka nanonga ny zanaka Tabeala ho mpanjaka. Lozany e izany zavatra ambaranareo amiko izany e. O nafon'Andriamanitra va? Sia, izao no lazain'i Jehovah Tompo, tsy ho tanteraka izany ary tsy hisy. I Damaskosy mantsy no renivohitra Siria, ary ao ihany Rezina ny mpanjaka. I Samaria ny renivohitra Efraima, ary ao ihany i Pelza zanaka Remalia ny mpanjaka. Moa angataka famantarana amin'i Jehovah va ianao? Tsy angataka aho, fa andrao zary makafanahy an'i Jehovah Andriamanitra. Miaino ary ianao ry hahaza mpanjaka taranaka Davida. Ny Tompo mihitsy no hanome famantarana ho anareo. Indro anananaka ny Verjiny ka hiteraka zazalahy, ary ny anarana atao hoe Immanuela. Izany zaza izany pamonjy izany izany mesy mpanavotranay balazahoanay ny momba azy fa sasany terako antsika zazalany omena hatsika Dari ny fanampahandeo antsony ary ny anarano atao hoe Magaka tsaina manitra maheno kainy zay ny fiatanana izany sasa izany pamonjy izany izany mesy mpanavotranay gaovinary aizany sy izany Fa ianao ry Betlehema, zay kely tsy tokony isan'ny Jodako, dia avy aminao no niposany ao ny
izany zaza izany izany pamonjy izany izano mesy makagana votrana andriamanitra mahery dainy mandraky zay naniany fiadanana pamitsika dia manitra Immanuela ary tamin'izany andro izany teo akanjan'ny tempoly dia nisy mpaminany vavy iray antsoina hoe Ana zanaka vavin'ny Fanuela avy tamin'ny fireneny Asera ary tokony ho 420 taona raha vehivavy. Ry Jehovah Andriamanitra, hitanao fiainan'ny firenenay, hanjakan'ny fanompon-tsampy isan-karazany, ny fitiavaka reny, ny fitiavam-bola, ny rehaka izao fiainana izao. Jereo ny alahelo reto vahoakanao, ory, mahantra, fa diranovana. Tompo, afao aminay ny zioga amin'ny fanjakazakan'ireo mpitondra Romanina izay manjanaka amin'ny firenenay. Tompo, manantena amin'ny famonjenao izahay, vonjeo ny ara-panahinay, vonjeo ny taninay. Tena mahavarina ny loatra ity vehivavy ity, mazoto mivavaka, mazoto manao fanimpona. Tsy mbola nisy mihitsy fotoana ka tsy nahitako azy teto amin'ny tenipoly. Ary ny tena mahavarina ahy dia ity, tsy miala eto amin'ny kajy ny tenipoly mihitsy izy, fa dia tazaka eto foana manompo an'Andriamanitra amin'ny fifadikana sy ny fivavanan-dramanalina. Mba mivavaka ihany aho fa tsy tsaroako efa navita izany. Aleo mba natona keny hoe afaka miresaka aminy. Ry Simeona, lehilahy marina sady mivavaka tsara ianao. Ny fanahy masina izay ampitenin'Andriamanitra tao anatiko no milaza, fa tsy mba hanandrana fahafatesana akory ianao mandra-pahitanao ilay Mesia izay efa voalazan'ny mpaminany hatrizay. Ary tamin'izany andro izany dia maro ireo filozofa sy manam-pahaizana maneran-tany no nandalany amin'ireo tahirin-tsoratra izay naminaniana ny fiavian'i Kristy. Anisan'izany ireo olon-kendry avy any Atsinanana, izany hoe any amin'ny kontinanta aziatika iny. Ry zareo tena mahavarina sy mahatalanjina mihitsy ireto boky avy nivakiako ireto. Ao zao misy hoe Isaia, Jeremia, ary salamy nataon'ny Solomona mpanjaka. Tamin'ny fotoana samihafa no nanaratana azy ireo, kanefa toa misy olona iray izay samy asongadin'izy ireo hoe ho avy. Vakio ange, fakafaka ao tsara dia ho hitanareo fa mahagaga loatra. Raha ny boky Isaia toko 27 sy salamy 70 dia milaza fa mpanompon'Andriamanitra toko izy, ary toa hoe mpanjaka, fa asa aloha izay tena famarinana izany.
amiko dia mpanjakany Joda taranak Davida ny voalazeto satria solofon'ny Jeseo Isaia etsy andany. Rantsana ho an'ny Davida hoy Jeremia mpaminany etsy ankilany. Fa misy zavatra mety anilina anareo ty sora-bavety avokoa ny fiatombohan'ny soratra rehetra manambara azy, kanefa amin'ny soratra ny Jiosy dia Andriamanitra ihany ny soratana amin'ny sora-baventy. Sady voalazany koa fa misy zaza ho teraka ny aorinany mamonjy ny Israely araka ny ato amin'ny Isaia toko fafito hatrany. Ary izany no inoan'ireo Jiosy fa Mesia mpanjaka mpamonjy izao tontolo izao. Tena mino fa tsy olona toy ny olona rehetra izay voalazany soratra masina. Ary mino koa fa izy dia Andriamanitra, tsy tonga ho azy manko ny soratra tahaka ity. Asa hoana ny hevitrareo? No manaraka sy lanitra vao avy amintsika ny fazavany izao tontolo izao ho avy ny mpanompo Jehovah hitondra famonjena ho antsika rehetra efa elanona fahafantarana atsika lala Mosesy Isaia mity Salamo ary Jeremia.